izay satria masina ianao mahery ianao tsy voatanany fasana ianao fifaliana lehibe ho an'ny kristianina ny mahalala sy mivavaka am'izao andro nitsangananao tamin'ny maty zao lehibe dia lehibe ny fitiavanao ka dia nanolotra ny ranao teo ambony azo fijelena ianao ho famonjenanay ka dia misaotra anao Jesosy ankehitriny dia hiteny ianao hiteny aminay ananatra anay mitongava Jesosy teneno zahay iresao zahay toroy lalana zay fa maditra n'izay Jesosy misaotra tompo mideraneo ny olo-masina rehetra ny an-danitra amin'izao nitsangananao amin'ny maty zao zay komba midera mankalaza anao na dia mpanota aza tena mpanota tokoa fa mankalaza anao ka na dia tsy tahaka ny fomba ny any an-danitra aza raiso fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro endrika vonina hantany rehetra aminy petraka isika dia mba mangataka mihitsy aho mba tsy kitikitiana tsoa zay sonorization zay fa manjary tanteraka ny tenin'ny devolo hoe rehefa misy mivavaka ao akorotany ireo fandraisam-peo ireo efa so sanatria manaraka ny systeme devolo tsika ka dia variana mikitikitika zany ao dia lasa daholo voakitaba daholo le tenin'Andriamanitra azafady tompoko tezitra Jesosy Joela toko faefatra zany Joela toko faefatra zany pejy 444 pejy 844 ho jerentsika reto teny reto Joela toko faefatra page 844 raha itsika ny 12 sy ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy hifoany jentilisa ka hiakatra ao amin'ny losany Josafata fa ao no ipetrahako hitsara ny jentilisa rehetra avy eny amin'ny manodidina eny ka arosoya ny fijinjana zay zay ny afatro ny tompo androany arosoa ny fijinjana hijinjantsika rehetra zereo ny Isaia toko voalohany Isaia toko voalohany ndininy fa 12 amin'ny anaran'i Jesosy raha avy miseho anatrehiko ianareo iza moa nitady ianareo hanitsakitsaka ny kianjako aza mitondra fanatim-poana intsony fofona fahavetavetana amiko zany ny voalom-bolana sy ny sabata ary ny fiatsom-piangonana tsy zakoko ny fivoriana masina ary ho aroapaharatsy ny voalom-boko ohatrareo sy ny fotom-pivavahanareo hala ny fanahiko mavesatramiko an'izany sasatra ny mitondra an'izany aho dia ny 12 misasay anareo diovo ny tenanareo esoritra eo anolon'ny masoko ny ratsy fanaonareo mitsahara fa aza manao ratsy miantra mianara hanao ny tsara tenio izay rariny ary anaro ny mpampahory homeraro ny kamboty sarao ny ady mpitondra tena
be dia be ary soa izy izy ny fijinjana zo manko izy tadidio tsara ny nanafahako anareo tany Egipta io manko ny andro Paska io ho avy Andriamanitra amely dia hoy izy nanafatrafatra hoe maka rana zanak'ondry dia aseho an'iny daholo ny tolananareo raha alina fa raha alina amin'ny anareo fisindriana matory tampoka iny dia andalo amin'izay ny anjely hamono lamatoa ny Egipta rehetra zay vo tapakevitra tolefika Farao nandefa ny zanak'Israely tadadio izy fa nisandroko mahery zany nakako anareo tao Egipta zany namonjeko anareo kanefa ozy ozy ianareo be dia be dia mitovy amin'ireo Egiptiana sy ny Farao nalefako ny moka bampibebaka andrangah io mantsy ny Farao feno moka any an-trano feno moka na any an-trano na lakozia any atokotany maizy loatra an'ireny valala reny mandritra ny herinandro tsy nirara ianareo zany nalefako ny sobakaka feno sobakaka hatrany ampandrina ny ambany-ondona anaty vilany any an-tsaha any an-tanàna am'izay alainareo rehetra any an-tsena feno azo ny kitapinareo feno daholo izay misy anareo herinandro tsy mbola mibebaka ihany ianareo nalefako ny avandra nandritra ny herinandro nangatsika tsy nisy ohatr'izany tsy mibebaka ianareo nataoko raha andray ny rano maimbo amin'ny raha maty dodaholo ny trondro rehetrarehetra ny anaty rano herinandro tsy mibebaka ianareo manao an'izany eny ozozonareo ankehitriny fantatrareo fa nitsangana tamin'ny maty dia faly ianareo hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra dia hoy ny feo eninareo sanandro amin'ny radio hoe efa nitondra ny fahotantsika rehetra ny tompo misaotra Jesosy namela ny eloko iray rehetrarehetra ny tompo dia misaotra Jesosy dia hoyntsika hoe vita zany ny famonjena libre ninonenina fahotana rehetrarehetrarehetra ataotsika dia mahazo manaotsika tsy ahoana apôstôly Paoly so nareo milaza ny tenanareo fa namela ny tompo tsangana maty ny tompo namela ny fahotanareo izy ndeha ary sika nota sady ny tompo ny apôstôly Paoly manomony iray miazo fijaliana any Jesosy Kristy tompontsika tandremo fa tezitrezo tadidio daholo ny nofy lazay ny olona teto tamin'ny heriny misy ny anankiray lanitra mihitsy rehefa feno bibilava ny rahona navelon'Andriamanitra hidina daholo ireo bibilava ireo anaikitra antsika ary potika amin'izany tsika nareo mihitsy izy maditra mivavaka fononareo tapenoko sofokozy manao fanatitra ho ahy ianareo za tsy jery makaleo ana dia mivavaka ataonareo azy zany ny fahatezeran'ny tompo zany satria naona tenenitsika ny amin'io fijangajangana io tovavy anie zany tonga miboroko zany bevoka adada fihinona no ataonareo mbe fafantatry ny ray aman-dreninareo zao fa ianao ty firy taona 5 taona 9 taona 7 taona ny anankiray aza 3 taona fa misy ve manorana anareo za manko mieritreritra raha misy zany fanolanana zany atolotra ny fantsakana zany ny lalàna fa reo tovavy ireo miresaka amiko manao hoe zay mihitsy no mitady dada iny Facebook io efa lazay ny tompo isika hoe mba mibeba anao io telefonina io
andao hivavaka mbola maditra foana ianareo maditra foana ianareo ao mpianatra efa nataon'ny tompo hoe azy ity filery ity ny anarana fa ity zay tianareo atao ihany no ataonareo vita ny fianarana mpiangony eto amintsika mihitsy na vita doctorat 5 mba azonao an-tsaina moa zany ray ara fa manahirana ny makazy izy manana 5 nianatra foana nianatra foana nianatra foana nianatra foana 5 taona izy vita ny fiteko doctorat fa 5 teny amiko am'izay izy hoe anambady am'izay adata teniteny foana ianao anarany nahita fianarana ianao ambony toerana ianao marina zany fa nany ministra raha tsisy nentina andray azy fa ambony loatra ny diplômany petraka mpampianatra any amin'ny CEG ny hafarany zany olo zany kiraro raha tsy voavidiny vady tsy nisy tsony ny asa tsisy fa tsika ho tsy azo tenenina tsy lahitra tenenina kisipasipa be dehibe atao io iterahany ty terana indray ry terana indray ry ataovina raharaha za tsy anambady zany foana nareo tsy azo tenenina ahoana moa tsy ho tezitra aminareo everinareo fa namelany elokareo hatram'izay fa rehefa tsy mibebaka anareo za mihitsy no amely anareo ny asa efa ataon'ny tompo hatrany hatrany ty asa mety aminao tsy mety anao fity ihany indray ny ataonao voaroko anao rehefa aveo dia mametsiny zany foana ny fiainantsika tamin'ny voalohany aozy dia nieritreritra fa ny ampibebaka anareo dia hibebaka ianareo fa tsy nety mibebaka mihitsy ianareo na nefasako an'io virus faran'izay mahery be io nareo tonga dia ny fo tonga dia ny fo raha mbony fonareo mihitsy ny marary kasakasaka iana tonga dia mamonjy dokotera fa io no mahasefitra anareo dia mijanona ho azy manomboka amin'ny andinin'ny voalohany naran'i Jesosy nahita ny tompony tsangana teo nilan'ny altarao ka ho izy asio ny kapiteny hietsika hietsehan'ny tokonana amin'ny Mosa ho atoko fasivy page 852 ary torotoroy anjera amin'ny lohan'izy rehetra ka zay sisy aminy dia ho vonoky amin'ny sabatra ary tsisy hafa mandositra ary tsisy zay sisa ho afaka akory na dia mibosesika ho any amin'ny fiainatsita azy izy any no analan'ny tanako azy na dia miakatra ho any an-tanitra azy izy avy any no ampidilako azy ary na dia miery eny tampony karmela azy izy any no tadiavako sy angalako azy ary na dia manafy tenany ambany ranomasina azy izy mba tsy hitany masoko any no andodiko ny menarana ka nakitra azy ary dia nasako baba io olo favariny azy izy any no andodiko ny sabatra ka hamono azy ary ampandriny koa azy ny masoko ahatonga loza amin'ny fahatosoa verinareo fa tsy tezitra izy tahadodio amin'izay fa tsy ny lavolefona ifarao raha tsy nilama toy ny Egypta rehetrarehetrarehetra no maty izy amintsika tsy manana lama-to izy amintsika tsy manana lama-to fa tadio tsara ny zanak'Israely mitomany tsy mitomany ato tomany ato tomany tomany daholo trano rehetrarehetra manodidina anao
fa misy lamatoa daholo ihany ary na dia antitra be tahaka ninona azy ianao fa lamatoa dia maty dodododolo na biby hatrany amin'ny biby fiompy rehetrarehetra so iverinao fa tsy tonga ny tranonao ny fahatezeran'Andriamanitra ary mandidy ianao mihitsy izy androany a mba hipivaka tsy misy afa-tsy izay samy matsiaro tena inona no tena fahotako ianao ihany no miteny izany amin'i Jesosy zay tena tsy mety afako Jesosy tsy mety afako toka fa raha io ihany ianao manao hoe raha misy sandrin'Andriamanitra mahery misy mpiandry an'izao misy katekomena nefa nilazaiko azy fa matezitra an' Jesosy ny misotro toka vita ny fanokanana vita ny mampiandry azy a verin-dalana izy misotro toka hoy izy tamiko aiza Jesosy mikapoka paster ho hitanao ny ianao mahatsiarova tena tsirairay avy mihitsy hoe io tsy afaka amiko misy hitaoko io Jesosy voa zany androany eno izy Jesosy ho avy corona io a mahita ny oronao tsirairay avy io mahita ny toerana lelo tsirairay avy io na inona filaza antsika olombelona na dia nitsika kristiana azy fa mamponjy antsika ny tompo mariny zany na mela ny fahotantsika ny tompo mariny zany fa aza manao fananina tsony manomboka androany rehefa vitanao zany io hoy ny tompo dia zareo ny Joela toko faharoa page 842 zany page 842 Joela toko faharoa page 842 Joela toko faharoa ny andininy faharoambe folo manomboka amin'ny andininy faharoambe folo ny anaran'i Jesosy ko na dia ankehitriny aza hoy Jesosy ihano a mbola misy ny ankehitriny hibebahana amin'Andriamanitra miverena amiko amin'ny fonareo rehetra tsy hanao zany tsony a Jesosy io le fahotana tsy afaka io mihitsy mitenena androany io Jesosy androany tsy hanao ny tsony ataovy mandrakizay zany ary tsy misy afa-tsy zay sisa ny lakileny no fon'Andriamanitra hanampy antsika miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomanina ary ny fitarainana tenena amin'ny tompo amin'ny fifadikanana amin'ny fitomanina amin'ny fitarainana ary ny fonareo triatriaro fa zany lambanareo fitafianareo miverena amin'ny Jehovah-Andriamanitra reo fa mamindra fo sy miantra izy maharo-poa sady be famindram-poa ary manenina ny amin'ny oloza tsy misy afa-tsy zay rehefa tena voadiotsika androany manaky voadiotsika androany isa-tokantrano isam-baravarana isam-parafara dia samy mitomany ho an'i Jehovah daholo tsy hanao an'ity zavatra ity tsony aty anankiray tena hitako fa tiany fahotako tsy hanao an'ity tsony a Jesosy mitomany midradradradra ianao tsy misy afa-tsy zay ihany sy ny fifadikanana ny lalana hahafona azo coronavirus zao sotra Jesosy ny hira 410 hira 410 412 azafady 270 Jehova tompo ndreto zay mifona aminao fa be ny elokay ianory ray iano ny ankehitriny iano ny vavakay iano kambavalio tsangantsika rehetra ny andininy fahefatritsika mandohalika jereo ny zanakao misolo vavanay lay malala anao e mifona ho anay
indreto iza mifona mila fabe ni eloka elo izaurira elo yakeitra elo mivavaka elo kambavali riandriamanitra mijery Jesu Kristi tompona fa efatra mandoaly sika jereo zanako mifona ho anay lay manananao inay mananana mifona ho anay fona aminao a mahery be ny teninao Jesosy androany sanatria Jesosy ohatrany hoe raraka tany fotsiny ny rahanao fa tsy nisy nandray zay na dia ray aza dia niraisiny devoly ny akamonay niraisiny devoly ny ditranay niraisiny devoly ny fahotanana azatranay dia navelana ho Andriamanitra ny viravirainy devoly zay ohatrany tsy misy mivavaka tsony eto ambonin'ny tany Jesosy fa samy nanao zay tiany natao daholo efa voavela honao ny elokay a dia samy niazakazaka nanota daholo zay rehetrarehetra fona aminao zay amin'izany Jesosy dia mba mangataka famindram-po aminao aho mba mamindrafo aminay Jesosy fa tena tsy fantatray tokoa zay lalana tokony ho nalehanay fona mihitsy zay Jesosy mba mamindrafo mamela eloka mety mampatezitra anao na dia mijery anay azy mamparikoriko anao na dia mijery anay mivavaka azy vavaka tonononareo aza ho ianao Jesosy dia anampitsofina fona Jesosy izay ntsonony mba hamindra fo aminay raha tsy mamindra fo ianao iza tsonony hitaraina anay raha manampitsofina aminay ianao fa ny androany tontolo Jesosy mangataka aminao isa-tokantrano isam-baravaranany mba ianao ny ampibebaka ny olona rehetra hiala amin'ny ratsy fanaony androany dia androany ihany Jesosy dia mba samy halala ny fahotana izay fahotana izay tena tsy hainay mihitsy manaisotra azy na ny toka zany na ny sigara na ny fijangajangana izay maloto rehetra
ho tonono vavanay androany Jesosy dia hiala amin'ny fahotanay tokoa izay mba sitrany ay Jesosy mba manenany amin'ny loza zay saika ho ataonao aminay izay mangataka aminao ahy Tompo mba hiarato ny masonao ka jereo izay dia tonga lany ny sofinao ka mba hienony vavakay ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay malalanay izay maty ho anay no ametrahanay izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen. Petraka tsangantsika rehetra mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijalana mahampipolato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka ho kavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any eviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana zao ny tontolo izao fimbona ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganan'ny tenan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijalana napakopotopolato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra ray tsy to niviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fimbonan'ny olona masina famelan-keloka fitsanganan'ny tenan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Na nina na verimberina ho aminareo rehetra izany mba hinonareo raha mino anareo ny fanahy masina androany amin'ny 7 alina hosolon'ny latsak'alina dia mino ny fanahy masina tsika fa mino vavaka mino ny fitsanganan'ny tenan'ny maty tsika fa Jesosy nitsangana amin'ny maty tonga any amintsika isa-tokantrano isam-baravarana mba hampamenatra antsika ny fitsidiny hampibebaka antsika amin'ny ratsy fanaontsika rehetra. Saotra Jesosy. Maminy fitiana ry Jehova Tompo izay avelanao izay avela mba hibebaka lasala vitrezaine efa notadiavena faratsieza nefa tsina voina. Saotra Jesosy tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika. Sofa nisy ny androany nahafahantsika ny aino izany sitrapon'Andriamanitra izany ary indrindrindrindra ihany koa nahafahantsika ny bebaka fa ho Jesosy hoe ny fiadanako no omeko anareo andeha ary mahazo toa manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa ho hitantsika izany fiadanan'Andriamanitra ho fiainantsika indray manomboka androany. Miarabantsika rehetra nahatratra izao Paska 2024 izao mitsangana avokoa izay manana tsingery taona
androany na tamin'iny herinandro iny atreto amin'ny farany ambany eto hatrany amin'ny farany ambony any eny hatrany tokantrano rehetrarehetra any mitsangana avokoa isika rehetrarehetra ao anatin'izany no anaovantsika ny hira 8:20 amin'ny firana protestanta andiny voalohany sy ny faharoa. Dia mitsangana izay manana anniversaire 8:20 andiny voalohany sy ny faharoa. Efa velona ny tompo fa nitsangana tokoa. Efa velona ny tompo fa nitsangana resy ny fahavalo ilay mpiaza aina soa sy ny fahavalona mpiaza verina ny tomponao resiny ny rafinao velona ny tompona resiny matokia ry mpanontany Jesosy avitra ao matokia ry mpanota ny Jesosy fa ny otana hadiso afaka tokoa izao otana hadiso verina ny tomponao afa ny mielokao una ny tompona afa ny mieloka verina ny tompona miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izay manana tsingeritaona maro samihafa atreto am-piangonana hatrany tokantrano rehetrarehetrany. Tafiditra ao anatin'ny fihibohana faharoa moa tsika izao ary dia malaza indray ny fampiasana huile essentielle ireo hanitra isan-karazany. Fa androany omeny Jesosy anao ho fanomezan-dehibe ho anao ny huile très essentielle voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa. Korintianina faharoa toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay hovery. Amen. Izahay soloany anarantsika tsirairay avy. Fa ny famelan-keloka natolo Jesosy androany raha niaiky ny fahotantsika tokoa isika dia ho hanitry Kristy manomboka ao atokantrano ianao hamelombelon'aina hanatanteraka ny fahasalamana rehetrarehetra ary hampandositra ny devoly hitsangana hivavaka isika. Ny fahavelomanao tokoa Jesosy antoka iray lehibe ho anay indray manomboka androany ivelomanay ao aminao Kristy. Ny fitsangananao tamin'ny maty tokoa Jesosy antoka iray lehibe manomboka androany hitsangananay rehetra indray mba ho anitra tena kasitrany eo anatrehanao Kristy.
ho antoka lehibe indray hitsangana ny marary rehetrarehetra naiza misy azy ireo ary dia misaotra anao ny amin'indra fonao vaovao atolotra ao amin'ny mpanomponao ka nahatratra ny tsingery-taona isan-karazana izy ireo mba manana izay fanondriana izy ireo Jesosy mba manana izay mba etaetana mba manana izay tiano ho tanterahana koa ianao Jesosy Kristy any amin'ny lanitra ny lanitra ho any mahare izay vetsovetsom-pony tsirairay amin'izao andro Paska izao ianao no anatanteraka izany araka ny haben'indra fonao dia indreto izay fiangonana manaiky hitondra hanitra dia ianao Kristy hamelombelona nyreraka anangana izay midaraboka ary dia hanafaka izay mifatotra dia mampahireza ny fiangonanao Jesosy ho voninahitry ny anaranao ny fiainanay saotranao ny amin'ny valim-bavaka efa homaninao sahady ianaranao Jesosy no anankinana ny vavakay amen mipetraka isika tonga re dia norakitra antsika vonjevonjena ihany ny fotoana azafady ka dia rakitsika izao voalohany sy ny faharoa aorianan'izay procession ka dia manaovanao izay azonao atao satria maty ho anao ny tompo faly ianao fa mampibebaka anao ny tompo dia mifanatitra izy arak'izay sitrako ny fonao mihitsy mba hampitono ny fahatezerany amintsika olombelona sotra toko izay mamem-pifaliana no kasitrahana indrindra Ando se trai,
ananakku tumbunganana mandirinya zakazakweti dia manamafiatrany ny fiarabanantsika rehetra nahatratra izao paska fandresena izao mpandresitsika satria mbola velonaina ary mbola naheno ny teny famindrapon'Andriamanitra teo dia ovakina amintsika ny filazana vitsivitsy voaray eto ampelantanana ilazana ny birao ny fifoazana sy ny vaomera isan'ny tokony eto amin'ny tanànan-drano fa ny fivorintsika fanao isam-bolana dia ho tanterahana ny zoma 9 avrila ho avy izao amin'ny sivora sasany amin'ny sivora maraina eto amin'ny tanànan-drano ihany salle 318 troisième étage dia manatena ny fahatongavantsika rehetra avy amin'ny CFF paska ho an'ny tanindrazana ampitombona ho amintsika ny fitahiany Jesosy fivaliana ho anay korala foibe ny manasantsika vaoko an'Andriamanitra eto amin'ny fitandremana tanànan-drano sy ny manodidina natrika ny antsapidy erana fankalazana paska 2024 mitondra ny lohateny hoe paska ho an'ny tanindrazana izay karakarainay izany dia ho tanterahana ny alahady ariva paska amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny riana fahaefatra iangaviana kosa nefa isika rehetra tsirairay avy anaraka amin'ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fandaminana apetraky ny fiangonana. Ho avy amin'ny vokatra tabita nemia ho fanatanterahana ny voka-dehibe ny sampana tabita nemia eto amin'ny fiangonana FPVM tanànan-drano dia fifaliana ho anay ny manasantsika rehetra mpiara-mivavaka mba hiara ifanotrona aminay arak'izao fandaharam-potoana izao ny alakamisy 9 avrila dia misy ny tondresaka masina momba ny fananahana iarahantsika amin'ny mamy lalaina Tinarson Iraka ao koa Iraka Rodolphe Rasoamanana ny docteur Zou Antra raha tsy mandresy mpanetana pasteur Mura ny asabotsy 10 avrila dia antsona ny tabita nemia rehetra mba ho tonga amin'ny efitrano fahaefatra 4e étage amin'ny 9 ora maraina ny alahady 20 avrila dia fitombokatra ny ariva amin'ny 10 ora dia ny antsapidirana sy tantara mitondra ny lohateny hoe Samson sy Delila dia manentana antsika rehetra ho tonga amin'izany ilazana amin'ny mpiara-mivavaka rehetra fa tonga indray ny fampidirana mpikambana vaovao eto amin'ny katezat mandritry ny asabotsy ny volana avrila manontolo 10, 17, 24 koa toy izao ny fepetra amin'izany zanaky ny fiangonana mbola tsy sampana enina ka hatramin'ny 20 taona ary ilazana ihany koa ireo mpikambana mbola tsy nahavita ny réinscription mba anatanteraka izany. dia hanompo procession isika hanao nira fa 4 ao amin'ny firana fifoazana ny masoandronao miposaka kararô tsy milentika ary atidy maro mbola miandry anao avia re avia kataotry sao izany tsangantsika rehetra. Masoandro nambiposa karara tisao
dia didima runumiandrea aviare avia tanurau aviare andeianakaiasa zakeli vitana tsy verere favoasoratra mandanitra fatelo tanoramamana mba matoky Jesusina vitarekanity kanaizana sanu aleana banjinoi siva chimama tanura aviare andeia rakaiya samzaikilizake vitana siverere favoasoratra vandanitra teka ho an'ny tombontsika voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahintany rehetra ambenina petraka isika dia no processiontsika ary dia etriany ny poketrana roa vehivavy na dia efa vitsivitsy ihany ary tsika fa ny devoly tsy teriny lalana Efa miarabantsika indray any amin'izao andro Paska izao. Reto ny mpanompon'Andriamanitra nanolotra ny rakim-pisaorana. Jesosy eo misaotra anao noho ny amin'ny fitahiana rehetra nataonao aminay, dia mbola mametraka ny fiainanay efa mianaka aminao izahay. Misaotra Jesosy, ampavolo-karena 2 ariary, ndray alina ariary ny trano dada, 5 ariary ny W, ny 7 ariary ho an'ny radio. Rakim-pisaorana 5 ariary. Alleluia, velona Jesosy. Mangataka vavaka amin'ny dada manolotra 200 000 francs ka ny 60 000 francs ho an'ny dada, 65 000 francs ho fandraisana anjara amin'ny trano dada, 75 000 francs ho amin'ny fikojakojana ny trano Jehova. Mangataka ny hira 700. Tsy soratra roa alina ariary. Fa ny fahasoavan'i Jesosy no nahato izao fandraisana anjara ny amin'ny W 25 000 francs. Misaotra betsaka Jesosy fa noho ny fahasoavanao dia vita soaman tsara ny mariazy ny toavina sy Natalia ary nosotranonao tsara Jeny. Misaotra anao mankasitraka anao dia tahio sy sakambiny tsara ireny zanaka ireny Jesosy manolotra 5 alina ariary ho an'ny dada. Jesosy eo mankasitraka indrindra ny amin'ny fitondranao anay izahay manolotra indray izao nahatratra indray izao andro Paska izao nanavotanao anay, na dia tao anaty tebiteby ary Jesosy dia miseho ianao ary mampahery anay ary mamela ny elokay. Jesosy arovy izahay ary aroviko ny zanakay 2 alina ariary atolotra ho an'ny mahantra ny 1 alina ariary ary ny 1 alina ariary kosa ho an'ny asan'Andriamanitra. Atolotra ho an'i Jesosy amin'izao Paska izao 2 alina ariary. Vadomasina ho an'ny noho ny nasitranan'i Jesosy aho maly atolotra ho an'ny dada 1 alina ariary. Misaotra Jesosy fa novonjenao tamin'ny ranao tao anatin'ny forme grave neny ary izay mianakavy ny fanerasera taminy koa dia mbola salama tsara rehefa nisaotra ny ranao. Mankasitraka Jesosy malala 2 alina ariary no nisoratanao tato fa ny vola tato dia 2 arivo sy 1 alina ariary.
mameza voninahitra ny Jehova ampafolony tamin'ny nomenao tamin'ny volana marsa dia mbola apetraka am-pelantananao ny fiainana menakavy manoloana ny aretina ary tahio ny firenenay 4 alina ariary 2 alina ariary ho an'ny dada 2 alina ariary ho an'ny mahatra misaotra Jesosy. Ny rakitra herinandro masina 300 sy 3 ariary ny totalan'izany dia 300 sy 3 sy 4 alina ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra Jesosy misaotra anao fa teraka soamantsara ny zanako na malivavaka tokoa ianao dia salama ny sasakely misaotra ray ao amen manolotra 5 ariary. Misaotra Jesosy noho ny famonjena izay nataonao itiako ianao Jesosy 5 ariary. Voaty 42 500 francs, Isaia 46:6 hanampina ny tranon'ny dada. Misaotra anao Jesosy be fity fa noho ny fitiavanao dia nofenonao ary niady ho anay ianao tamin'ny herinandro iny. Indro Jesosy misy vola kely atolotra ho anao raisy fa vokatry ny fo 5 ariary solom-boninkazo. Misaotra Jesosy fa teraka soamantsara ny zanako rehefa nentina teo anatrehanao tsy misy ny fandijiana voninahitra ho anao reriany 2 alina ariary ka 3 alina ariary ho an'ny W 2 alina ariary ho an'ny tranon'ny dada sy mama. Misaotra betsaka Jesosy fa vita soamantsara ny traite ny automobile noho ny fitahinao 2 alina ariary 2 alina ariary ho an'ny W 3 alina ariary ho mahantra amin'ny fiangonana. Alleluia. Ity indray Jesosy misy vola fanomezana avy amin'ny hofatrano 2 alina ariary andoavana ny fanatsiovana ny tranon'ny dada sy mama dia mangataka vavaka avy amin'ny dada mba hivany olana rehetra. Misaotra anao Andriamanitra fa teraka soamantsara ny anabaviko ary apetraka am-pelantananao ny fahasalaman'izy ireo rakitra fisaorana 5 ariary. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitantananao ny tokantranonay sy ny amin'ny fiarovinao mandraikariva apetraka am-pelantananao ny fiterahana izay hatrehana Jesosy mba ho teraka soamantsara 2 alina ariary ho an'ny CFF. Misaotra Jesosy noho ny any fitiavanao sy ny famindramponao amin'izao Paska izao mangataka Jesosy mba hampandresy ahy ianao tena tiako ianao Jesosy 2 alina ariary ho an'ny dada. Rakitra nandritra ny herinandro masina 2 alina ariary. Misaotra anao Jesosy noho ny fitiavanao ako indro manolotra vola 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho an'ny dada ary ny 2 alina ariary ho an'ny fefy. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana fitantanana ary ny famindramponao 1 million de francs ka ny 250 000 francs amin'ny mahatra ary ny 750 000 francs ho an'ny tranon'ny dada. Misaotra Jesosy ny fitiavanao anay na dia ratsy azy izahay raisy ho tia fahafolo-karena ity fa tena vokatry ny fo anao 2 alina ariary. Mangatabavaka izahay mba ho vita hatramin'ny farany ny trano. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny antanteraka izany. Misaotra Jesosy 7 arivo sy 2 alina ariary entina hamitana ny asanao. Atolotra ho an'ny W 2 alina ariary tsy soratra. Misaotra Jesosy malala fa valianao vavaka avokoa izay zavatra nangatahako nandritra ny herinandro masina. Misaotra indrindra ihany koa fa mbola afaka mivavaka androany tsy mila anaovana ny asanao. Ity indray ny rakom-pisaokana atolotra anao apetraka am-pelantananao ny ankohonako 2 alina ariary atolotra ho an'ny tranon'ny dada. Misaotra Jesosy amen. Misaotra Jesosy fa mahagaga tokoa ianao fa nangina tokoa ireo fahavaloko izay miomana mafy hanao ratsy misolo vava amin'ny ady sarotra tokoa ianao 3 ariary tsy soratra 5 ariary. Misaotra anao Jesosy hatrany Paska fandreseny izao. Misaotra Jesosy tahio izao mba ho mpandresy toa anao koa izahay 5 ariary omena ny dada. Misaotra Jesosy tahio izahay mba ho mpandresy toa anao. Anniversaire ny fahatsiarovana voalohany rahanay tena nifankatiatra amin'izay ka ho mandrakizay tianay ianao Jesosy tena tianay ianao Jesosy 2 alina ariary ho mandra mangataka vavaka ary mangataka ny hira antso ho anao. Jesosy akory ny hafaliako sy ny firetan'ny fitiavako ilay malalako 2 ariary ho mandra mangataka ny hira antso anao le toyanty. Dia toy izay ireo voady voaray teto amintsika androany mitotaly 770 hatrany amin'ny rihana faefatra tany amin'ny rihana faefatra ny 17 tao amin'ny rihana fahatelo ny 4 tao amin'ny rihana faharoa 9 ary teto amintsika ny 14. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery. Reto mbola misy fanambadiana tsy voavaky teo Rasoanaivo Natalia
Natsoana Meltsinina andany Randriany aina Benjamina René mivady ankilany dia faly manasanareo anotrina ny fanamasina ny fanambadiany zanany nambinina vola tantely raha herinivo sy antsamanana vazony aina tsany lonarilala izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 10 aprily amin'ny 7 ora mahazaina. Andriamatoa Andriamalala Bernardin, Andriamatoa Razafy Mahefa Antony mivady andaniny Itopokola Rason Julien Antoine, Ramatora Zanamanga Célestine, Ramatora Harny Manana Caroline Antoinette ankilany dia faly manasanareo anotrina ny fanamasina ny fanambadiany zanany ny zaviny Razafy Mahefa Fabrice Albertoni sy Rahany Irina Stevie Jessica Antoinette izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 10 aprily amin'ny 10 ora mahazaina. Ramatora Françoise Bria, Andriamatora Kotonindrina Remy mivady andaniny, Ramatora Soazanany, Ramatora Noro Arvelo Christine, Andriamatora Manatombontsoa Dauphin mivady ankilany dia faly manasanareo anotrina ny fanamasina ny fanambadiany zanany Raherin-Jatovy Romeo Ginodasy Arson Andonirina izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 10 aprily amin'ny 12 ora atoandro. Andriamatoa Andriambololon'Irina Anjanirina Jean Sylvain, Ramatora Volomianta Ainkotinandaniny, Andriamatora Mboazavy, Andriamatora Manantsoa William, Ramatora Zafinierina Rodolphine ankilany dia faly manasanareo anotrina ny fanamasina ny fanambadiany zaviny zanany Randriamiaja Zola Laina Honorasy, Ramanantsoa Ainkotina Rodolphine izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 4 aprily amin'ny 12 ora atoandro. Madame Randriama Hefasoa Hertina Chaki sy Harmalala Antatina zanaky Monsieur Randriana Soul Jean Pasteur sy Madame Ramanandrasoa Célestine Nandaniny sy Madame Monsieur Rakotonirina Jean Paul sy Madame Razayarsoa Nirina Marie Odette ankilany dia faly manasanareo anome voninahitra an'Andriamanitra ny fanamasina ny mariazy ny zanany ny asabotsy 4 aprily eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 7 ora mahazaina. Raha misy ny mahita nisy tompony anamasina izany fanambadiany izany dia aoka izy anantona ny tompony andraikitra. Voninahitra amin'izany rehetra izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Farany adiniko azavadry ny tompoko dia nisy ny lakile lasaka tato ambadiky ny alitara dia izay tompony mba manantona ny tompony andraikitra. Izay ary ianareo any amin'ny rihana rehetrarehetrarehetrina ny voalohany sy ny fahaefatra mbola tsy milaza hoe vita ny anay aty ka dia miandry anareo izahay. Dia mampilaza antsika rehetrarehetra fa tsy manao lasa-kalina mihitsy sika raha tsy mibebaka. Aza dino ty herinandro ty dia fotoana fibebahana fotsiny aloha miala amin'ny ratsy fanao. So tanteraka amin'ny teny hoe fotoam-pivavahana ataonareo izy makarenina sanatria izany engany fotoam-pivavahana ataonareo izy makarenina. Tsy
tsy mihaino a bebaka aloha vita ny fibebahana zay ndretsika amin'ny herinandro ambony iny a vao mangataka amin'ny tompo na hanao latsakalina na tsy reo nofo zay nomenao reo a minofy sosety jao dia minana sosety manofy katsatsaka ianao dia minana katsatsaka zany dododolony eo ary ny tompo dia amin'ny anankiray dia milaza mihitsy fa rehefa tsy bebaka ianareo a dia mamono feno fatin'olona mihitsy ny tanàna ozy ozy a na ny fiangonana na ny arabe feno na ny mpitandrina raha maty daholo efa milaza aminareo a fa tezitra izy a samy mibebaka daholo fa tsy maintsy tanteraka daholo reny nofo reny a raha vao tsy mibebaka sika zay da hoary amarana amin'ny fotoana isika sangantsika rehetra amin'ny hira hoe ay rakitra zafady manolotra ny rakitsika zao a mamotry indrindra anao jesosy a mpiaino vavaka akavia jesosy ameko indrindra ihany faiana tsy miova mamavava tompo ino vavaka aminy sorehitra zay nataonao a draminiky ambony jesosy o misaotra tsy manana tsy manana tsy manana fampiany fahasoavana izany no vitanay jesosy androany atolotra ia eo mipototro ny tongotra ho jesosy vokatra no fonay tsy metrika kory fa fonay a ho anao satria anao maty ho anay ka na kely iny jesosy na be iny a tena vokatra no fonay raiso zany tompo raiso mba hampitono ny fahatezeranao aminay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery aleluia masina 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 Jehova tompony maro enika tany rehetra amen petraka vavaksika saotra Jesosy nomenao anay ny fotoana androany mba hahafahanay miona aminao nomenao anay koa ny teninao mahafaly anay zany Jesosy ka dia mba mangataka aminao alohany isarana eto a mba mangataka aminah teny tokana fotsiny ara hoe mba tongava ny antranonay Jesosy mba hiain'ny fifonanay dia efa zava-dehibe aminao a ny ampahiratra ny masinao ka dia ray minitra Jesosy vavaka aminao zay a tanterao ny teninao hoe inona ny tianao a mbola hataoko aminao ianao ny vavaka Jesosy.
isotra jesosy vita zany vavaka zany jesosy ianao le mpisolo vavanay le mifona ho anay ao an-danitra ho a mba tsarovony mpanompono mivavaka teto androany dia ndreto zay jesosy mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe jesosy io ianohy ny vavakay dia ny anaranao ny angatana izany jesosy rainay izay ny an-danitra ho amasinane ny anaranao ho tonga ne ny fanjakanao atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra mbe ho anay noho ny anina sy ny fanjoanay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary iza mitondra anay mivaka-panahy manafany amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raison'tsodrano ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika zay nylazainy mandrakariva tamin'ny apôstôly Paoly hoe ampo anao aneny fahasoavako hoe tamin'ny aretina rehetra sy ny fanenjena ampo azy tokoa ny fahasoavanao amin'izay rehetrarehetrarehetra mety hitondra aretina mety hitondra ny sambatra mety hitondra ny fahatezeranao Andriamanitra dia ny fahasoavanao ny nangatany dia namindra fo taminy ianao mbola mba hataonao aminy ane zany Jesosy ka mbola mba ho vela so aman-tsara zay fa tsy ho ringany sabatra eto sy ny arito mandringana fa ianao Jesosy tompony no miteny hoe ombanareo mandrakariva aho sotra Jesosy dia ho anao ny dera anao ny aja hanao ny voninahitra mandrakizay amen. Aroviauto ato lutru isa ni tenakua ndupu sia kanasa umewa iniere sinifa aretaku aru bitsiu vere isa yanjara tanteraka tokony izany amin'ny anaran-dara isany zanaka ary ny fanahy masina petraka isika dia ny mpandray fanasan'ny tompo sisa no mijano.
endriava malala miarabantsika rehetra natratra zao paska zao a paska feno fitiavana zay meny jesosy itsika kanefa tsy arakaraka zay fanantenantsika ny teny rentsika androany mangoraka ny fo menatra eo anatrehany jesosy a raha nankalaza ny herinandro masina isika indrindra ny zoma masina zay nanikeny jesosy ny tenany manontolo isolovoinatsika mba hanafaka atsika amin'ny otatsika io mamatotra atsika foana io nanaiky izy hoatolotra ny tena ny potopotena horotodrotika mba hahatonga an'ilay nofony ho zaraina amintsika hananatsika n'ilay fiainana mandrakizay araka le lazainy ny keny koa nandatsahana rany io fanteneniny fataoko fanekeko manokana io rahako io jesosy mba hamelako ny elokareo kanefa tsy araka izany fa niriny zany mpanjakatsika zany no avalitsika azy mampangoraka tompoko aoka ho latsaka ny ranomasona mitorotoro ny fonao fa le jesosy hampandray atsika nasa atsika mihitsy na zaza vaotra hanahoana jesosy ianao andray anay mbola ekenao ve ny ranao mbola amela ny elokay ary nofonao mbola ekenay dia mbola hanana an'le fiainana mandrakizay joro vavombela kely vetivety fotsiny a mpanompon'Andriamanitra zay nanofo tompoko dia kono nisy sady mpiandry nanofo izy a andeha hanamboatra ny fanasana tahaka izao andro fandraisana ary dia rehefa andeha izy ny mpitso maraina n'iny valiny asabotsy izy nanofy dia mitantana ny fandraisana mitondra ny kapoaka mitondra ny mofo izy vavevavy a dia lehilahy anankiray mitondra kapoaka dia lasa zay ozy nandeha mitantana an'ireny zavatra ireny a jesosy koa niaraka taminay eny an-tanan'i jesosy ny vilia misy ny mofo ary ny plateau misy ny kapoaka fa rehefa nandeha zay izy nizarany mofo sy ny kapoaka ny dekona dia tsy nisy olona voadingana naray azy fa rehefa jesosy nanaraka anay tao aoriana kosa nanome ozy a olona dimonja nazo anjara tamin'i jesosy fa mandeha mibanaka izy dia mandingana lavitra be vao manome sao dia mba ho tahaka zanytsika androany zao tompoko aza manao fahazarana ny andray an'io raha tsy vita fibebahana marina ianao zay mihinana ny nofo koa jesosy amin'ny fotsy mendrika hanangona fanamelona ho amin'ny tenany ohatra nizany ebeny elokao fanamelona entina ho tsaraina ianao endriavana hoy jesosy hoe izao ny mofo velona zay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary zao anangana azy amin'ny farany dia hoy koa jesosy hoe ary naovina ary naovina ianareo no misotro sy mihinana dia tsarovy a izy ilay mbola nanolotra ny tenany ho anao androany nanaiky nofo no viraviraina mba hanananao anjara nanaiky nandratsaka ny rany amelana ny elokao andeha atsiaro azy tsika ary ataovy eo an-tsainao sy eo amin'ny fonao mihitsy izy eo ambony azy fijaliana ny indininy voalohany amin'ny hira fahavalo amin'ny sivifolo rehefa tonga eo amin'ny famerenantsika hoe izy zao dia mihevitra anao io anao mitsangana za mitsangana ny ray sy inana io mihevitra anao izy mijery anao inana amin'ny fahazarana ve ianao ka nameloka ny tenanao ataotsika azany hery zany ampitsanganana rehefa valo amin'ny sivifolo indro ny tompo jesosy jereo indro ny tompo jesosy tena niafy tokoa dia naniafy efa nivesatra yeso jereo fa nivesatra
tany masonao izy ao an-jatony fonao indro Jesosy jereo izy zao dia mbola mihevitra mihevitra indro Jesosy jereo vavaka isika mangoraka ny fonay Jesosy kenda ny feo tsy afaka hiteny satria menatra Jesosy menatra anao tokony hifampiarahako izay noho ny famonjena vitanao anay Jesosy o tezitra anao raha mijery anay eto menatra Jesosy andray ny tenanao andray ny nofinao andray ny ranao fona Jesosy mamelany elokay mba avelao izay andray mavelao izay hinana sy sotro e mamelanay Jesosy le vononyotanay toneo ny fahatezseranao indreo Jesosy efa vonona eo reo fanasanareo ianao no nanao andreo Jesosy manasanay ianao araka ny teninao teo fa raha mihinana nio mofo izay dia hanana anjara fiainana mandrakizay kanefa raha ianao tezitra Jesosy mety tsy azo an'izany izay raha misotro ny ranao izay toa tsy azo famelan-keloka ve Jesosy mifona Jesosy mingavy ianao aho mba jereo ny mofo izay efa tonga eo Jesosy mofo tsotra nandrahony io ary dia tonga eo amin'izao latabatra ao masina zao mingavy ianao a Jesosy hamasino reo mba hanjary mba ho lembola tenanao mbola mba hahazahoanay fiainana mandrakizay ary reo koa Jesosy ny kapoaka izay misy ny rano lokona mena ihany mba hitovy loko amin'ilay rano soana latsaka ho famelanao ny elokaika nefa Jesosy miangavy ianao mba ekeo tombo mba hamasino reo ho tonga ilay ranonao mbola hanaiky ianao hamela ny elokay rehetra Jesosy fa tsy sotro fanamendohana izay dia misaotra Jesosy makasitraka tombo dia ndreo ny dekona izay andray ianao voalohany matahotra tombo Jesosy mangovotra ny tanana hitondra n'izany mba homendrika izany kove izahay re dekona reo manany fahalemena afaka mitondro reo satria olombelona fa ianao Jesosy ny angatahako mba hitondra ny mofo sy ny kapoaka koa ianao mba zarao aminaiky aza atao misy diso anjara izay na dia ray aza dinganina Jesosy dia ndreo koa ny mpandray fanasan'ny tompo izay andray azy mamelany elokay aza vela ndraindray foana ny tananay tanana maloto ary vela aza vela andray ny nofinao sy ny ranao raha tsy voavela eloko izay fa raha tsy sitraka ho azonao pena ary zany Jesosy tsy hiditra ny ambavanay ka dia mamelanay misaotra Jesosy ny anaranao no angatahako izany amen ary Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa novakiny izany dia ho izy hoe tia ny tenako izay vakiko ho anareo izay mibebaka ka mino azy mandray ny teniny dia tahaka izany koa ny kapoaka tia ny rako izy le rako le nekeko le fanekeko vaovao ho anareo ho famelako ny elokareo raha tena mibebaka ianareo ka manaraka izay lazaiko ho famelako ny elokareo zany saotra Jesosy
dia jesosy ary narovina ny aroninana amitony mofo tony sy misotro amitony kapoaka itony dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko ho jesosy hoe andeha fa efa voavoatra ny zavatra rehetra eo am-pizarana an'izany kapoaka zany dia oka andinika itsika tompoko tsika andinika ako tsika andinika ira fa 3 amby 5 petraka azafady 3 amby 5 mba saininao mba eritrereto alefaso ny sainao zao mba saininao angesao tsy mba fantatrao ny zava-dehibe nataoko taminao evero zany aza manao zavatra ara-pomba fotsiny fazarany zao evero zany ataotsika zany a eo mpanaovana an'izany mba saininao angesao tsy mba fantatrao basa lunao ange esao tsy mafa zava-dehibe nataoko hoanao ny zava-dehibe everoka lazao zay mba vita roka lasa iza mavita nilapako tariny fa efako tao roka lasa iza nilapako tariny fa efako tao nilaozako taty anavitra anao nilaozako mba navitra ianao zako taty everero kala zao zay mba foinao roka lasa iza mafo endriavana raha mandinika zany tsika mandinika ny teny meny jesosy atsika teo asotsika tompoko mba sahinana amin'ny fotsy mendrika ihany fa raha nasaina nampibebaka teto atadidiko tamin'ny 17 janvier dia mbola namerina ny teny jesosy tato ariana herinandro lasa mibeba mafy ianareo ampibebao n'olona fa mbola tsy mibebaka ary andifasako areto mandringa na raha tadidinareo le onteto nandefa teny tamiko tamin'iny herinandro mitenena ozy ampibebao ndray ny olona fa mbola tsy nibebaka alefako ny amin'izay ny reto mandringana ho jesosy a satria mafo ianareo andeha ry havako a aza manamafo ny fo mba hario amin'izay io zavatra tianao io fa very anao mandrak'izay io rehefa tsy foinao androany rehefa tsy herinao androany io dia anameloko anao zao tenan jesosy ny rany osotrotsika mpahazarana zao aoka hodininao fa raha mihinana mpahazarana n'io nofony ianao sao dia mihevitra hoe handray anjara lay fiainana mandrak'izay a fa ino tsara le teny novakina teo na ny fivavahanareo ary tsy hainao anareo a ny vavaka ataonao tsy hainao zany a fivavahana ataonareo aroarona faratsiana foana tsy
tsy mbola nahita ny fivavahana madiodio zany Jesosy fa manao mpiady tsarambelona tsy isika andeha eo ataontsika indray ny andininy faefatra everinao ange nisy loko anao Jesosy tsika ange ny tokony ho potipotika tokony ho raraka ny ratsika nisy loko anao nangidindrindra ne zanaza oko anao zany fa tsy azoazo mora foana ianao teo ampialatana ny Satana evero arkambala zao inona ny mba nentinao ny fahotana aza mbola entinao foana fa le tena azo fijaliana mba tokony ho entina tsy zaka atsika ataontsika indray ny andininy fahatelo nangidindrindrane nangidindrindrane ninazahonanao every kalazao zay mba nentinao lasa iza endreny aiko nomeko anao endreny aiko tsy nisy zava-tsotsy fotsy ho anao sy zava-tsotsy every kalazao zay mba taminao retony be fitindre ataovy amin'ny fonao amizay aza ary tompo be fitiendrety vitanao reto be iendrety vitanao zao zay mpanitsy mahavaly zao iza izay panitsy ny aiko no mba raisinao anao ny sitrakao ny aiko endriavana raha manaiky ianao tena manaiky ianao fa diso ekeo zay fahotana nataonao dia tonony amin'ny Jesosy mihitsy reto le nataoko Jesosy hitanao zany nataoko zany ekeko androany ielako zany hotononiko amin'ny anaranao ny fielako amin'izany tsy amerina tsony a Jesosy dia efa eny am-pela tananao zao ny nofon'i Jesosy
eny aminao eniny rany raha manaiky tokoa ianao anao ny sitrapony a dia iritsika anao ary atompo anao afa tsy ho an'ny satana tsony aza zaraina anila kilana any amin'ny devolontsony ny fiainanao ty misy anina tampoka maika ny fiara de 2305 TAC maika asa esorina amin'ny toerana angamba zany fa maika fotsiny 2305 TAC maika ho ny tompoko zay ka dia efa eny ampelantananao zao a Jesosy le nofo mendrika raha tena mibebaka ianao andraisanao fiainana mandrakizay sy le rany Jesosy zay mendrika ary mbola vonona Jesosy amelany helotsika efa eo aminao say miteny hoe anao atompo anao amin'izay tsisy petina anao zato isanjato amin'izay afa elako daholy ireo devoly a nanandeha voahatra amin'izay ataontsika izany anao atompo rehetra iara hitsangana dia andre tsara zao teny zao a aza atao dia nandalona azatra ny sofina ihany fa fantatra reo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny vola fotsy sy ny volamena no nanavotana nareo tamin'ny fitondran-tena adala zay azo tamin'ny entindrazana fa ny rason'ny Kristy dia ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipentina zany namonjenanao dia hoy koa Paoly apôstôly hoe jereo ny azo fijaliana jereo io azo atao mazatra ny masonao fa teo ny namonjena anay hoy izy ary eo koa ny amonjenantsika raha manaiky isika ary teo ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy tsika raha manaiky tokoa dia mbola ho masina ho azy mandrakizay teo amin'io azo fijaliana io teo Jesosy rehefa nilonjy avy asarany ny fahoriany tsy zaka nitsony ny tenany manontolo ambony azo fijaliana ny raha nefa nitete teo izy nefa mbola nijery ny mpandefina azy rehetra le falina ndrora taminy rehetra teo ny tenenany hoe ray eo mamelany eliny tsy fantan'izay atao nahoana moa izy niteny hoe tsy fantan'izay ataony satria raha tsy nisy an'ireo jentilisa mpamonoolona reo ny tarihany Jodasy tsy voaviravira Jesosy tsy potipotika ny nofony ary tsy nahazo anjara ny nofony Jesosy intsika raha tsy teo reo olony ratsy rehetrarehetra reo re namono azy ka no le fonony izy mba ho latsaka ny rany raha tsy teo reo kanefa tsy fantany zany nataony zany fa lalam-pamonjena nataon'Andriamanitra raha tsy latsaka ny rany tsy tonga ny tananao koa ary raha tsy latsaka ny rany tsy nahazo fanafody fanasitranana tahaka izao tsika izay nanaovany hoe mamelany elony fa tsy fantany izay nataony a fa nanao tsy fantatra izy dia zay a ny tenin Jesosy a ka dia atsika rehetra koa mba hamela ny eloko ny namantsika ninninona ratsy natao tamintsika tsika mora tezitra mora mitohina mora manao rehetrarehetra aoka koa tsika mba hamela ny eloko ny namantsika dia mba mamela tahaka an' Jesosy koa tsika rehetra andeha tsika anatona an' Jesosy azy
anatona azy tsika izao mino fa efa nyfontsika efa fatatsika zany fa mbola manaiky Jesosy anomeny ransony ny nofony andehantsika anatona azy manatona ary a Jesosy ataovy miondrika mihitsy ny fonao miondrika a Jesosy anoroka ny tongo masonao fa tsy ny tanany izao zay olona tsy mendrika ity Jesosy mbola tsy mendrika hatramin'ny androany mba havaozy amin'izay a Jesosy mba havaozy ho anao ataovy amin'ny fonao zany manatuna kami undika hanuruka ni tunggu masina Yesau lu natime zany niranay Jesosy ka dia meteza ianao mba hanomeanay ny nofinao hoy Jesosy hoe ray soary hano fa ity ny tenako izay omeko anareo hanananareo fiainana mandrakizay dia misora azy ao anatinareo misaotra Jesosy ny amin'ny tenanao zay nomenao mahakasitraka zay mino Jesosy fa efa nihinana tamin'ny fo efa mendrika izay mihinana an'izany nofinao zany manateny zay fa tsy ho very fa mbola andray ny fibebahana hatrany ianao mifanirianay mba hazo an'izany fiainana mandrakizay dia misaotra Jesosy ny anaranao nangatana izany amen dia tahaka izany koa ity kapoaka ity ho Jesosy hoe sotroinareo ary ty le rako zay efa nekeko ho famelako ny heloko nareo zay mibebaka marina mba azo famelan-keloko ianareo dia misora azy ao anatinareo misaotra Jesosy misaotra tompo mbola namelanay ianao mbola namelanay anolotra ny ranao mba ho famelana ny heloko zay mibebaka Jesosy fa tsy ho an'izay mbola zatra ka tsy mbola miala fa mbola manamaritena dia misaotra Jesosy ho an'izay rehetra efa tena hitanao fa mibebaka ianao ny sakaiza tsara tsy mba miova araka ny teninao hoe ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andindiko anareo ianareo Jesosy sakaizana Jesoana sady tsy mafy Jesoana raha ny olona mety Jesu no tsy manda Jesoana ho tanteraka tokoa ny zany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen petraka ny fiangonana dia ho tatazana ny rakitra dia miangavy andry zareo atoko-pihira mba hanao zay hira mandra-pahavitan'ny rakitra toko
ary dia manaiky iverina amin'ny tompo amin'izay tsika anaiky tsy elazaintsika afatra omeny atsika aloha ny isaranatsika dia jerentsika miaravakitsika mpitsara toko fahenina mpitsara toko fahenina any amin'ny pejy fa 300 testamenta taloha mpitsara toko fahenina mpitsara toko fahenina any amin'ny pejy fa 300 testamenta taloha dia vakitsika ny andininy fa 410 dia dingantsika maka any amin'ny andininy fa 510 izay teniny Jehovah Andriamanitra nomeny amin'ny Joshua. Vakitsika ny andininy fa 410 amin'ny anaran'i Jesosy dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianina tsy efa naniraka anao va ny andininy fa 80 masiny ianao aza miala eto mandra-piavo eto aminao hitondra ny fanatitra hoanina ka petraka eo anatrenao dia hoy izy eny izao iandry mandra-piavonao. Amen. Rehefa tena nanaiky ny bebakatsika nanaiky fa le fanohaninao teo ny nofony sy ny rano teo hamela ny heloka tokoa Jesosy ary anana anjara ndray isika dia miteny izy mandehana ary mandehana amin'izao herinao zao tao anatin'ny fibebanao tao anatin'ny fanenenanao mandehana amin'izay mitodika jereo ny firenenao ireo mbola marary nareo jentilisa mandehana mivavao azy mandehana miesao azy eo ampelantanan'ny coronavirus na eo ampelantanan'ny devoly mandehana amin'izao herinao zao vonjeo reo Israely namanao ary Jesosy miteny hoe mandehana satria andeha ary aho izy Joshua andehanao an'le sakafo andehanao an'izany irakao zany ka dia aoky ianao tsy aleto hoy Joshua dia hoy Jesosy hoe eny zaho iandry mandra-piverinao mandra-pavitatsika ny asan'i Jesosy zany mandra-pavitatsika n'izay rehetrarehetra nekinao mbola miandry foana Jesosy mbola miandry mandra-piverinao any an-danitra dia mbola miandry Jesosy raha vokatry ny fotsika ho faranatsika azy eo fanompompivavany zao andao ataotsika ny hira fa 3:50 aza ny andininy voalohany 3:50 firanany fifoazana voninahary atompo iaraka aminao manolo tena amin'izay manompo zao fezo a Jesosy fezo a fahazavandeha avela andeha amin'ny sitrapoko sy ny daniny kibokotrony manaiky aho fezinao manompoko zao atolotrao ny fosaina fananao dia anjaka aminao Jesosy mpitsanganana anaovantsika izany vavakatsika ao aorianan'izay eo anatrehanao ilay masina indrindra izay Jesosy raha tsy manko izay inao masina sady mpanjaka efa hitanao ny fonay rehetra sy ny fisainanay rehetra teo anatrehany izay nanasanao anay nananay sy ny sotronay teo amin'izany fanasanany sitra nanasanao anay vonona izay Jesosy hanaradianao vonona ho fezinao amin'izay hanaraka ny teninao ary mbola hitoy izany fibebanay mety tsy tanteraka eto ka dia mba raiso ny fifonanay raiso ny fibebanay ary dia tario izay aza mamelanay ho rery Jesosy be ny fakapanahy ny devoly rehetra
zay efa niaraka taminay zay ka ilozanay roanay malahelo toerana ny izy reny jesosy mbola mitady ny fomba rehetra mbola mitondra n'izao fakam-panahy rehetra mba hiverenanay miratsy fanao tazony mafy zay jesosy a aza vela isaraka aminao meteza hiaraka aminay isan'andro ary de lolalana anay hatrany ianao ka andravina zay mikotontaona rehetra eo aminay eny tompo a akinay aminao ny fiainanay rehetra ny fiainan'ny ankonanay fiainan'ny fiangonanay zao fiangonany FPVM maneran-tany ary ny fiainan'ny firenenay jereo jesosy jereo zay aza lavina ary azy ilozana amin'ny anaranao no angatahako zany a rainay zay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ny ety atany tahaka ny an-danitra na ino ny anina sazo ary mba melana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra nay mifakam-panahy manafana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i jesosy ho jesosy raha tena manaiky marina fa ho feheziko ary ianareo dia mandehana mahereza aza matahotra intsony na ny coronavirus na ny devoly zay rehetrarehetra fahavalonareo fa indro zao Jehovah zay miteny aminareo no miara-mandeha aminareo tsy andao anareo tsy afoy anareo ary Jesosy Kristy ilay niombo nanolotra ny tena no atsikako miteny hoe tsy amela anareo rery aho fa akaty aminareo ary mbola hoko Jehovah hoe raha manaiky marina ianao tahaka nombako any misesy nombako anao hatramin'izao sotra Jesosy a makasitraka anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra ry Andriamanitra avo indrindra ho aminay rehetra le famindramponao ary ny fiadananao Jesosy le fanampanantenanao mandrakariva mbo aminay izay rehetra manaiky anao makasitraka Jesosy a amen tady 5:20 Jesosy mpitarika endry aloha Jesosy nitarika atsika amin'izay aza entiny sainao mahay makatsina makaroa Jesosy nitarika atsika ny indiny voalohany ihany dia mirava isika Jesosy mpitarika endry 5:20 Jesosy mpitarika endry ianao tantarona uidiana katsi usola fakandalana saverisa fani devulini asana mame labadice voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany halleluia masina 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 Jehovah tompony maro endrika ny voninahitra tamin'ny rehetra amen ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anarana ray sy ny sana ary ny fanahy masina meteza ary a ho fehezin'i Jesosy manomboko izao dia mahereza tompoko amen dia mipetraka tsara daholy a ny vahoakan'Andriamanitra rehetra hatrany amin'ny 4e étage a 2e première tsisy mihetsika ianareo a fa avy aloha ny dekona no andamina ny fivoahantsika ato anatin'ny fiangonana dia ny CFF no hira mandrapatapitsy ny olona rehetrarehetra tsisy mamaky atsika fa milamina tsara ny fivoahana ny rez-de-chaussée premier étage a dia aty amin'ny varavarana avaratra daholo no mivoaka ary ny 2, 3, 4 no mivoaka ary amin'ny vavahady lehibe